La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Manomboka miparitaka eny amin'ny fiarahamonina ny Covid-19 amin'izao fotoana izao araka ny nambarany teo anivon'ny CCO Ivato androany. Raha ny tatitra tamin'ny iray ora atoandro teo, misy olona folo vaovao indray vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina ny coronavirus ka kontakta ny fito amin'izy ireo. Manoloana ny krizy ateraky ny Covid-19, sehatra maro ny lasibatra mivantana amin'ny ity valinaretina ity ary nahazo fahafahana manempotra ny fandoavan-ketra ho anatin'izany misehatra amin'ny fizahan-tany. Maro ireo mpandeha hiazo ny faritra samihafa manantona ny tobi-piantsonana fahasankarana sy garamaki andotam-penaka taoriana ny fanambarana nataon'ny filoha Omaly. Ankoatra ny fepetra izay napetraka, tsy maintsy manana taratasy fa ahafahana mivoaka ny faritra Lamanga avokoa ny fiara sy ny olona hihetsika. Efa misy amin'izao fotoana izao ny Centre de Brigade d'Intervention Spéciale Covid-19 eo Analakely. Brigade izay sahan'ireo mpitsabo miaramila mandray anjara amin'ny intervention mahakasika ny valinaretina coronavirus. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Royaume-Uni, marary ny coronavirus ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson amin'izao fotoana izao. Araka izany, arahy maso akaiky ny fahasalamany. Nadidinireo arahanao afaka fotoana foana. Finaritra tompoko lasy tompoko vao fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao manomboka miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ny coronavirus araka ny nambarany teo anivon'ny CCO Ivato androany. Raha nitatitra tamin'ny iray ora atoandro teo misy olona folo vaovao indray vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ka kontakta ny fito amin'izy ireo. Miantarandrianay. Ny tombo folo indray no vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus araka ny tatry ny avy eny amin'ny votoeram-pibaikona momba ny Covid-19 teny Ivato tamin'ny iray ora atoandro teo. Ka kontakta na no ny fampikasoana no nahazo ireo olona fito ary ny telo ambo ny tranga vaovao tamin'ireo sidina avy any ivelany. Mikasika ireo olona folo vaovao, teratany malagasy ny enina amin'izy ireo, ahitana tanora 5 taona, eo ihany koa malagasy 5 roa amby telopolo, roa amby efapolo, 9 ary 1 amby 30 taona. Teratany vahiny kosa ny efatra izay 7 roa amby telopolo, 3 amby telopolo ary 4 amby 70 taona. Ho any eto Antananarivo, nambarany avy any amin'ny CCO hatrany fa tsy karitra miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina ity aretiny ity noho ny fahitana fitombony taka kontakta io. Satria efa misy olona mandehandeha izany any tsy soritra aretina raha nitatsika dia ny ankamaroany 30 amin'izy ireo tsy nisy soritra aretina, izany hoe tsisy alalanao ivelany mihitsy hoe ty olona ity mitondra ilay tsimok'aretina, ty olona ity izao endrikendriny izao, fa rehefa miaroaro eny ianao ka tsy mitandrina izany amin'ilay hoe tsy mametra ny fivoahana ao an-trano satria io fivoahantsika io no ifanenantsika amin'ilay tsimok'aretina. Izay fanenantsika amin'ilay olona izany efa mitondra azy, tsy voatery misy soritra aretina ilay olona. Ataontsika ny fomba rehetra amin'ny herintsika rehetra tsy hiparitahana io. Tsy hiparitahana io satria izany raha hitantsika izao dia efa hoe misy ireo olona izay hoe tsy voafaritra mazava hoe tena ny fampikasoka tamin'ilay olona avy eny ampita efa hita hoe mitondra ny tsimok'aretina. Efatra amin'ireo ka kontakta vao marina ireo avy eto Antananarivo. Nisy tamin'izy ireo no teo Ambodin'Isotry, Alasora, Akadifotsy ary Ampitatafika. Roa kosa no any Toliara ary iray any Nosy Belleville. Efa any amin'ny hopitaly avokoa izy ireo, raha ny fanazavana, maneho fahasemporana na ahitana soritra aretina sempotra ny marary iray izay any Nosy Be. Eto izany dia efa tsidika sahady hoe mandrisika atsika izany tena hitandrina ary hanamafy ny fitandremana rehetra izany ilay izy Baby Stéphane satria efa miparitaka manomboka miparitaka izany
any anatin'ny fiarahamonina any amin'ny fokotany manerana ny Tananarivo mbola tsy manerana aloha fa manomboka zany ahitana amin'ny fokotany vitsivitsy. Ny zavatra isorantsika an'Andriamanitra koa moa zany dia ny ankamaroan'izy ireo aloha dia tsy misy sorotsaretina. Dia na misy sorotsaretina ary zany dia ilay sorotsaretina atao hoe tsy mbola atahorana kanefa na izany na izany dia araha-maso akaiky zany izy ireo amin'izao ritenenantsika izao efa any amin'ny hopitaly daholo efa mitoka monina tanteraka en isolement ary manaraka ny fitsaboana rehetra. Hatramin'ny iray ora atoandro teo araka izany 20 no olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19. 17 kosa misy sorotsaretina ary 2 no efa sitrana araka ny efa nambaromaly. Raisina an-tanàna avokoa ny fanazavana ny fitsaboana rehetra sy ny sakafondreo marary ary raha toa ka miampy aretina hafa mahazo azy ireo dia tsaboana avy hatrany. Araka nambaran'ny filoha Andry Rajoelina omaly amin'ny toy mandritra ny 12 andro ny confinement ho an'ny faritra Analamanga, Atsinanana ary Matsatramboany. Afaka mamonjy fodiana kosa ireo izay tafajanona teto Antananarivo na tany amin'ny faritra. Tinara Tsimandresy. Mba tsy ho verimaina ireo ezaka natao isorohana ny fiparitany valanaretina coronavirus eto Madagasikara, nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ho tohizana ny fihiboana ho an'ny faritra Analamanga, Atsinanana sy Matsatramboany. Ho an'ny Madagasikara iray manontolo kosa, ikatona ireo fianarana sy fiangonana ary voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny 50. Miatra manerana ny nosy ihany koa ny couvre-feu. Tsy maintsy manao tampom-bava avokoa ireo mbola mivoaka ny trano noho ny asana noho ny tsy azo anoharana. Ho an'ny Madagasikara iray manontolo, ny fepetra ankapobeny miatra manerana ny nosy dia toy izao. Mbola mikatona ireo toeram-pianarana sy anjerimanontolo hatramin'ny 20 ny volana aprily ho avy izao. Mikatona ireo toeram-pivavahana isatsokajana. Mikatona ihany koa ireo toerana famorim-bahoaka. Rarana ny famorim-bahoaka na ny famorina olona mihoatra ny 50. Rarana ihany koa ny famezivezeny ny olona sy ny fiara manomboka amin'ny 7 ora hariva ka hatramin'ny 5 ora maraina. Ny dikan'izany dia mbola mitohy ny couvre-feu. Ho an'Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa kosa izay ahitana olona mihoatra ny 5 mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ary indrindra ahitana ireo cas contact dia izao ny fepetra miatra. Momba ny fitaterana, mbola tsy miasa ny taxi brosy akoatra n'ireo fepetra efa nilazaiko teo aloha. Ireo mpitatitra mitondra entana sy vokatra ihany no afaka mifamezivezy amin'ireo faritra ireo. Rarana ihany koa ny fivezivezeny ny taxi. Rarana ny fivezivezeny ny fitateram-bahoaka na taxi be izany. Apetraka ny barrière sanitaire mivoaka sy miditra amin'ireo faritra telo ireo. Mijanona ao an-trano avokoa ny rehetra afa-tsy ireo tsy maintsy mivoaka noho ny antony tsy azo ialana. Manana 3 andro ahafahana mamonjy fodiana ihany koa ireo tafajanona teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra manomboka ny 7 hatramin'ny 9 ny volana aprily ho avy izao. Amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro izy ireo no afaka manantona ny toeram-piantsonana. Misokatra manaraka izany ireo sidina anatiny mampitohy Antananarivo amin'ireo faritany tsy mbola ahitana ny valanaretina coronavirus. Ho an'ireo olona rehetra tavela eto an-drenivohitra kosa na ireo olona any amin'ny faritra ka maniry ny hamonjy ny toeram-ponenany kosa dia afaka mody izy ireo ka ny zavatra ho apetraka sy ho atao zany dia afaka mamonjy ny toeram-piantsonana na ny gare routière za afaka mandray ny zotra nasionaly na ny taxi brosy izy ireo fa misy fepetra maro ho apetraka amin'izany. Ka noho izany dia manomboka amin'ny talata 7 aprily ka hatramin'ny alakamisy 7 aprily ho avy izao dia manomboka amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro dia afaka mamonjy ireo stationnement na toeram-piantsonana izy ireo. Ny zotra mpiara-manidina anatiny ihany koa dia isy ao anatin'ny fotoana voafetra ny talata 7 aprily ka hatramin'ny alakamisy 7 aprily
ho avy izao izay mampitohy an'Antananarivo sy ireo faritra mbola tsy ahitana ny cas contact. Voafeny fiparitany valanaretina hatreto raha nambara ny Flo Andrajoelona ilaina hatrany anefa ny fitandremany tsiraray sy ny fanarahana amin'ny atsakany sy andavany lamina napetraka mba ho fitandrona ny fahasalamana. Manoloana ny krizy ateraky ny Covid-19 sehatra maromaro izay lasipatra mivantana amin'ity valanaretina ity ka mahazo fahafana manempotra ny fandoava-ketra ao anatin'izany ny sehatra ao anatin'ny fizahantany miantarandriana. Taoriany fanambaran'ny filohan'ny Repoblika mikasika ny fipetrana maivanana ny fahasahiranany vahoaka sy ny orinasa noho ny krizy ateraky ny Covid-19. Fipetra maro no raisiny eny amin'ny sampan-draharaha misahana ny hetra natanterahana io. Ireo sehatra voakasika mivantana na izay tretry ny fahavoazana tanteraka amin'izao toedrara izao no misitraka ny fahafana manemotra amin'ny fandoavan'izany raha ny fanazavana. Isan'izany ireo misehatra amin'ny fizahantany, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoana, agence de voyage, ny kirakira ny sidina sy ny manodidina izay ary ny orinasa afakaba. Dia nahemotra amin'ny farany amin'ny 30 jona zao zany ny fandraisana sy fandoavana ny mahakasika ny impôt sur le revenu. Faharoa zany dia mba hanalefahana an'izay toebolan'ny orinasa ireo zay dia najanona ny fandoavana ny acompte provisionnel zay tokony aloha isaka ny bimestre. Zay moa zany ny mesura faharoa mahakasika an'ireo sectera le teneniko teo ihany. Fa na dia nahemotra amin'ny 30 jona ara dia raha ohatra ka hita fa tsy afaka mandoa an'izay izy dia tsy maintsy misy ihany fahafahana afaka mangataka ny androtsikelikely ihany misy an'izay mesura zay zay misy foana atao amin'ny fobetatana ankapobeny rehetra. Minjana amin'ny fandoavana tahaka ny teo aloha kosa ny fandoavan-ketra ho an'ireo orinasa hafa. Raha malala moa zany fa ireo orinasa izay tena nolazaiko teo aloha ireo ihany no nahemotra ny fandoavana sy fanaovana ny filazalazana raketra. Fa ny orinasa sasany dia ankoatran'ireo zany dia mandoara-dalàna ny rehetra izay tokony alohany amin'ny fotoana izay lazain'ny lalàna fanaovana ny filazalazana raketra sy ny fandoavana azy. Fa tsy ahafahan'ireo orinasa manatanteraka an'izay moa zany dia ny 15 avril. Fa tamin'ny 15 mars teo dia mandeha foana zany ny fandoavana ny rehetra amin'ny alalan'ny déclaration en ligne sy ny paiement en ligne na virement. Ho an'ny hetra tambatra kosa indray na ny impôt synthétique raha toka tamin'ny 1 volana martsa teo no tokony nandoavana azy noho ny fepetra-ndraisina mikasika ny fiboana. Ny hemotra hatramin'ny 15 Mey no ahafana mandoa izany eny amin'ny ivo-ketra rehetra. Na izany aza ahafana mandoa hetra io raha ny fanazavana ny hetra paiement, hetra fonina, manoloana ny tsy fahafana mivoaka izay. Manaiky ny fanapa-kevitra izay niraisin'ny mpitondra fanjakana ireo banky izay misy eto Madagasikara indrindra ao Nosy Belleville. Araka izany manentana ny mpanjifa anantona ny banky misy azy tsirairay avy ireo olona izay indrindram-bola na voakasika izany ialana amin'ny tsao sy ny ono ka atao Andriatsilava. Zavolagn'ny tato zavatra maro. Le olona misy izy nare izy miomba tsy raha mampiova le somme de fainao tsy raha miomba. Fa hoe amin'ny fotoana manetry zao foy izy mampalalalaka le olo sahirana reny agnentsika dia za hoe aia le izy fa sasahirana avy amin'ny tegna tindrian'le aretigny ty fo zay mahay sahirana izy. Fa manana tombony hely fo le olo tegna sahirana mba tsy manentsika hoe manentsika raha hoany manentsika le tosa any zay le izy. Araka izany niaona tamin'ireo tompon'andraikitry ny banky ny ben'ny tanàna ao Nosy Be itery ny fomba fampiarana ny fepetra ny raisin'ny filohan'ny Repoblika manaiky ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana ireo banky izay misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanana anampiana sy andraisana anjara mikasika ity aretina coronavirus ity. Plus ou moins clair ny vidin'ilay hoe tonga mbola ny salaire normal zany le compte le olona tsy afaka ny prétendre anao report d'échéance izy satria misy coronavirus na tsisy coronavirus tonga virele karaha normal dia mandeha foana ny échéance. Io échéance calculé io rehefa manao plein client dia passé am'izay karaha viré ao
fa izay tsy mamina vina mihitsy hoe inona fidiram-bola hafa ankoatrany ihany hoe manana pajatsy ve izy manana épicerie nefa zay karama vina eo any calculement reny zany hoe le mensualité tapaka aminazy zany proratany ny karama vina eny tonga mbola complet zany karama vina tsy afaka mangataka izy report d'échéance raha misy indray ny fienana indray afaka calculena hoe mety ny zana-bola fotsiny no alohany fa tsy mahadoa vola izy na mety hoe averina calculena en fonction zay karama vina indray ny échéance payeny raha ohatra indray tena hoe chômage technique total tsy mandeha karama dia mandeha report d'échéance le izy fanontaniana mipetraka hatretony hoe tena izay marina ve ny zava-misy eny amin'ireny banky ireny amin'izao fotoana raha oviny zany no miatra ka ho hitan'ny mpanjifa raha ny hita mbola maro ireo mpanjifa mitaraina fa sotomin'ny banky hatrany ny vola na dia ny atsasaky ny karama aza ny tafiditra ao aminy nanafatra ireo tompon'andraikitra amin'ny banky fa tokony anatonany banky misy azy avy ireo mpanjifa izay nindram-bola na voakasika na misy zavatra mampiaya mikasika io fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana io ialana amin'ny tsao sy ny onoono taorian'ny confinement natao fitiliana avokoa ireo olona miisa 9 avy any ivelany sy ireo nifampikasoka tamin'izy ireo ao amin'ny faritra Sava negatif avokoa izy ireo na izany aza mitohy ary manakery hatrany fepetra sy ny toromarika rehetra any an-toerana oniprefien'ny Sambava ka itondra tsy lavatra nanomboka ny 4 martsa 2024 misa 9 ireo olona avy any ivelany tonga tao amin'ny faritra Sava ka tsy maintsy natoka-monina taoriny ny fihibohana nanaovana fitiliana izy ireo ary fantatra ankehitriny fa mihibana negatif avokoa izy ireo tsy midika izany fa tsy misy ny olona mitondra ny coronavirus ao amin'ny faritra Sava ary mbola mitohy ny fikarohana atao amin'ireo olona niditra tao amin'ny faritra tamin'ny vanim-potoana voalaza eto ambony izay mbola tsy hita hatramin'izao araka izany miatra hatrany ireo fepetra maro napetraka ao amin'ny faritra iarovana ny tsy paritahany ity valanaretina ity manentana tsika tsiraray mba sambo homailo oka zany mba ny fivoahanao tragno mba misy antony dia mazava ary zay minimum mba afahantsika mijanona zegny mba ataontsika mba midokidoko antragno tsika fa tsy dia ivezivezy be loatra amin'ny tanàna aty ndeha matsagna zegny mandeha bazary mody atsika mipetraka antragno atsika zio mbola tsy misy ka confirmé araka voalaza teo fa miady am'izay mba tsy sianjigna atsika okantsika mba sambitandriny jiaby agnaraka ny toromarika zay apetraka zay noraisina tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo ny tranobe andraisana ireo marary mitondra ny tsimikaretana coronavirus raha toa ka tafiditra ao amin'ny faritra Sava izany midika izany fa efa vonona ny fitaovana sy ny trano natokana ho azy ireo ary ny BCMM na ny bureau du cadastre minier de Madagascar no ampiasana amin'izany soragna ny BCMM zay nanome tsy ankisalasalagna ity bureau zay vao vita tia andraisantsika ireo olona raha sanatria ho ia misy tokoa ny marariny coronavirus eto Sambava dia ity trano ity zany no andraisantsika azy ireo ary ato ny anaovana traitement nireo olona reo izy ity zany afaka mandray agny amin'ny 21 malady ne olona marary misa 120 zany azotsika iraisina amin'ity trano ity ary misy toerana zay hitrany reo mpitsabo mpiasan'ny fahasalamagna zany ato misy koa ny bureau agnatin'ity trano zay andraisantsika ny marary ity amin'ireo olona misy sa 9 natao fitiliana ireo 7 avy any ivelany tahaka ny Frantsa, Dubai, La Réunion, Maurice, Koweït sy ny maro hafa ny iray teto Madagasikara avy aty Antananarivo ary ny iray farany olona teo Sambava ihany fa ny fanerasera tamin'ny olona vao tonga avy any ivelany tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy asa ny tokony atao ho an'ny mpiasa indrindra ao amin'ny tsy miankina rehetra rehefa sendra ny amiana ara-pahasalamana fifanarahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny tokony hipetraka raha ny fanazavana azo miselarana arjo tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy asa ny tokony ho atao an'ny mpiasa indrindra amin'ny tsy miankina rehefa sendra ny ameana ara-pahasalamana tahaka izao raha ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly ny conférence des travailleurs de Madagascar sambany tsika vao niaina karazan-toejavatra ohatran'ity raha jerena nefa ny lalàna zay misy eto amintsika ohatrany tsy voafaritra ao anatin'ilay lalàna hoe raha ohatra ka misy ny valanaretina mandripaka
eto Madagasikara dia ahoana no ikarakarana ny mpiasa. Ampidirinay agnatin'ny santé sécurité au travail ihany le tranga aloha dikan'izay zany manana didy ny mpampiasa iantoka ny fiarovana ny mpiasa sy ny fikarakarana ny mpiasa. Santé sécurité au travail. Amin'ny ankapobeny, hatreto fifanarahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa no tokony hipetraka. Lara-pahamehana raha ny fanazavana ny fijerevana ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa na miankina na tsia. Article 54 atsika miteny tsy miasa dia tsy andraisan-karama. Article 54. Fa fifanarahana no mipetraka eo amin'ny rotonta dia hoe raha manana congé le olona dia mety afaka manapa-kevitra hoe aleo ary za haka congé. Fa mipetraka ny fanontaniana raha tsy manana congé izy, inona no atao azy? Izay zany no manentana antsika hoe mila jerena araka ny fomba mahamaiky azy indrindra ny mahakasika ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa rehetrarehetra eto amintsika. Na ny mpiasa amin'ny tsy miankina zany, na ny mpiasa aty amin'ny sehatra tsy voarindra satria efa anatin'ny filamatra napetraky ny fanjakana ny hoe hitarina ho an'ny rehetra ny fiahiana ara-tsosialy. Ka fotoanany zany zao anafainganana ny famoahana an'izay fepetra zay mba ahafahantsika miahy ireo olom-pirenena reo. Fa ankoatra ny fiahiana ara-tsosialy isan'ny takin'ny CTM ihany koa ny sy ny taratasy ofisialy avy amin'ny fanjakana mahakasika ireo fepetra noraisina ho an'ny tsy miankina mba hisiany ny fanatanterahana eny amin'ireo sehatra voakasika izany, ohatra amin'izany eny amin'ny banky, ny KNAPS sy ireo maro hafa. Maro ny mpandeha hiazo ny faritra samihafa izay ranatona ny topi-antsonana fahasankarana sy garmaky antotam-penaka taoriana ny fanambarana ny filoham-pirenena omaly. Ankoatra ny fepetra izay efa napetraka, tsy maintsy manana taratasy fahafahana mivoaka ny faritra Analamanga avokoa ireo fiara sy olona izay hihetsika. Ivry Mpandeha hiazo ny faritra samihafa eto Madagasikara ny tonga nanatona ny topi-antsonana fahasankarana sy ny garmaky antotam-penaka taorian'ny fanambarana ny filohan'ny Repoblika omaly. Ankoatra ny fepetra noraisina hifezana ny mety ho fianaka ny valanaretina, tsy maintsy manana ny taratasy fahafahana mivoaka ny faritra Analamanga avy eny antotam-penaka avokoa ny fiara sy ny olona hihetsika mandritra io feam-potoana voafaritra io. Efa misy fisy moana mameno an'izay fotsiny izy dia rehefa mametraka an'izay fisy izay izy dia mahazo an'ilay autorisation de sortie. Dia anatin'izay autorisation de sortie izay koa zany misy engagement sy maintsy apetrana hoe rehefa tonga any izay dia sy maintsy loha makany amin'ny fokontany miteny hoe tonga marina izay ary somazy manaraka amin'ny fepetra rehetra amin'ilay confinement. Ohatra ihany koa ny tomobile na taxi brousse zany na voiture tsotra zany ka te hitatitra n'ireo olon'ireo hiverina any amin'ny faritra dia sy maintsy mandalo eto koa zany ny tomobile maka autorisation de circuler mivoaka ny faritra Analamanga. Niakatra raha oharina tamin'iteo aloha ny sarandalana amin'ireo kooperativa rehetra. Fiara hitatitra olona mandrosona miverina ihany ny ankamaroany ka tsy maintsy nampidirina ny solika hiverenana. Mandidina ny 5,000 ariary isan'olona araka izany no tapaka ambonin'ny sarandalana mahazatra ho an'ny topi-antsonana ny fahasankarana ka toy izao ny firafitra ny sarandalana eny an-toerana amin'ny ankapobeny. Amin'ny frais mahazatra zany dia niampy eo amin'ny 15,000 ariary eo. Rehefa ohatra ny dinidina zany isaky ny toerana le tsirairay avy miala eto amin'ny topi-antsonana fahasankarana, raha fianaratsoa zao dia 4,000 ariary, 40,000 ariary zany ny frais. Raha makasika ny frais ny toliara zao dia 70,000 ariary. Raha makasika ny frais ny vangain-drano zao dia 70,000 ariary. Raha makasika ny frais ny mananjara zao dia 45,000 ariary. Raha makasika ny frais ny morondava dia 60,000 ariary. Ny frais ny hiosy dia 55,000 ariary. Mpandeha tafahitsika teto Antananarivo nanomboka ny fotoana namerana ny fahafahana mifamezivezy, indrindra ny mivoaka sy miditra ny faritra Analamanga ny ankamaroany araka ny fanadihadiana. Isan'izay, ireto fianakaviana avy any amin'ny tapany atsimo sy andrefa ny nosy ireto. 2 herinandro mahery izay no voaterina n'olom-ponenana teto amin'ny fahasankarana izy ireo. Lany ny vatsika tsy zaky intsony ny fiakarany sarandalana. Izaho zany tamin'ilay 18 mars tonga teto. Nandre tova matory eto. Tsy fiva ty ay fa lany. Tsisy sakafo zahay. Na frais-ko ambiny njoko raha hetsy koa hen zao. Tsisy zahay, tsisy raha hetsy. Fa 5 aligny
possible ay fa raha tsy tsy possible mahay fa tsy sataay akory mivahany lalana atombo amizay koa le frais dimy tsy rahetsy ambilao zay mandeha tombotra vola fa lany na sakafo zay zao fa tsy misy rimakaiza moa zay ambanja dimy tsy rahetsy reo izy teo taloha 10 alina inona zany zao natao raha tsy tafody zay mandeha tombotra mahazo langetany matory koa mandra manomboka raha mpitso hatramin'ny alakamisy zao no ahafahan'ireo olona miazo ny toerana ny avindy araka ny nambaran'ny filoha toy izay ihany koa an'ireo andeha fiaramanidina izay tsy maintsy mameno ny lettre d'engagement samihafa ahafahana mandray an-tsoratra ny mombamomba ireo mpandeha ho fisorohana hatrany ny valinaretina Covid-19. Anomboka amin'ity herinandro ity avy hatrany fizarana ny arovava izay ataon'ny fitondram-panjakana ary iparitaka manerana ny Madagasikara izany manodidina ny 5 tapitrisa ny komandin'ny fitondram-panjakana. Ireo mifanerasera mivantana amin'ny marary sy izay voatery mifampikasoka ny vahoaka maro no laharam-pameana amin'izany. Fanampanazavana. Ny afatra efa mipetraka foana hoe mijanona ny trano tsy mivoaka ny trano raha tsy tena hoe zavatra tena misy ilana anazy essentiel ary eo anatin'izay manao masika izay mivoaka ny trano. Rehefa vitantsika izay dingana zay dia efa ngeza be zay amin'ity andian'ny faharoty amin'ity 12 andro faharoty. Katsika manararoatra ny fisiany reny industrie ngeza be textile reny ary efa hita sy taratra fa na any amin'ny firenena mandroso ary amin'izao dia mametraka hoe ny masika vita amin'ny textile dia afaka anaovana tokoa tsy ho an'ny mpitsabo io akory tsara marihana tsy hoe ho an'ny mpitsabo na ny olona manakaiky ny marary sy izay mihitsy ilay izy fa ho antsika zany arovava sahady tsy pitian'ny roro amin'ity herinandro ity dia efa manomboka izay ilay fitsinjarana zay izay vokatra rehetra isan'andro tonga dia zaraina foana zany Taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny Repoblika omaliny amin'ny tokony anaovan'ny rehetra cache-bouche manomboka izao ifandrombahana izany eny amin'ny mpivarotra fanafody raha ny hita teny an-dalana saika nanaraka baiko avokoa ny akamaroan'ny olona. Michel Arana arto. Ifandrombana ny fanjifana arovava na cache-bouche maraina io teny amin'ireo mpivarotra fanafody eto Andrenivohitra. Zao aloha zany zao dia lany ny cache-bouche amin'izao fa tamin'ny maraina efa lahatra be ny olona teo miandry rapitso maraina indray zay amin'ny livraison manaraka 160-200 latsaka teo zany zay dia serve kely hoe efa miantso amin'ny telefona dia afaka tamin'ny herinandro izao misy isan'andro fa zao izy tsy maharaka kely zareo dia somary miandry kely zay amin'ny efa le vatla no atao zany tombo ny masika tombo ny olona manomboka mijiry amin'ilay masika zany hatramin'izao aloha mbola miezaka hoe misy foana zany satria efa misy hoe mpiara-miasa aminay zany afaka manjetra le izy koa dia mba miezaka manaraka kely sy mba filana ilain'ny olona andavanandro zany. Le lamba sa le tsotra no tena be mpitady amin'izao? Mitovy fa le tsotra zao tsy dia misy intsony amin'ny fournisseur. Ireo arovava vita amin'ny lamba amin'ny ankapobeny no hita betsaka amin'izao eny amin'ny mpivarotra izy ireny izay tokony atevina ary sy ny vizeline. Misy fotoana zany misy an'ilay misy vizeline dia misy fotoana izy somary tsy naharaka zareo tsy nahita dia lasa le tsotra no natao dia lasa double zany le zao le simple fa efa mizana mazaina indray zareo hoe averiny dia parole double afaka misy afaka miaro tsara zany. 2 ariary avokoa amin'ny ankapobeny vidin'ny cache-bouche amin'izao ho an'ireo olon-tsotra nanaovana fanadihadiana saika nanaraka ny baiko ny ankamaroan'ny olona nateo azy ireo izay mbola tsy nanao izany. Tonga ny tenako nanao cache-bouche zany androany dia ny fanentanana nataon'ny filoham-pirenena hoe tokony nanao cache-bouche izay koa zany hita hoe fiarovana amin'ilay valanaretina. Daholo zany no amin'ilay zany vokarehetrarehetra manao cache-bouche. Mba hiarovako ny tenako aloha voalohany indrindra dia hiarovako ny manodidina anahy sy ny fiarahamonina nanao foana solonaka avy ake saina ty dia sasana indray manaraka. Inona moa nanao cache-bouche za tsy mbola marary fa le hitanao le mbola manahirana be zany mbola hitady an'izay ny tena fa le vola tsy misy ao an-trano dia mbola hitady risery an'izany dia lasa sahira. Mety fanaovana cache-bouche hitam-pierinasa aloha zany zao dia mbola sy manao rehefa miasa zay miaraka maromaro tsy mba hitana cache-bouche ka marina cache-bouche tsika ka osinay le lamba.
Ratsiivina tafiditra ao anatin'ny fepetra voarakitra ao anatin'ny 12 andro manaraka idiran'ny Madagasikara ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana nolazain'ny filohan'ny Repoblika ala ny tokony anaovan'ny rehetra izay voatery mivoaka ny cache-bouche. Misy ihany koa ny tetikasan'ny fanjakana izara cache-bouche ao anisan'ny tokantrano ary efa misy sady ny tsaomin'ny ely eraky ny tambazotra tserasera mikasika izany. Tokony tandrina arak'izany ny rehetra ny amin'ny fampielezana tsao sy vaovao tsy marina manakorotana ny saim-bahoaka. Faritra maro eto andrenivohitra no ahitana olona mivezivezy amin'izao herinandro fahatelon'ny confinement izao. Antony mahatonga izany ny fanatanterahana ny asa sy ny fitadiavana fanadina. Miditra tanteraka ao anatin'ny herinandro fahatelon'ny fihibohana ny eto andrenivohitra amin'ity herinandro ity araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Tsikaritra fa maro ireo fiara izay mbola mivezivezy eny an-dalana izay nitarika fitohanan'ny fifamoivoizana tamin'ny toerana maro teto andrenivohitra ho an'ny androany. Etsy ankilany, maro ihany koa ireo olona izay mbola mivoaka eny an-dalana amin'izao fihibohana izao. Ny fitadiavana ny sakafo amin'ny fiainana andavanandro no anisan'ny mampivoaka ny olona raha ny fanazavana nentin'izy ireo. Eo ihany koa ny tsy fahafahana mivarotra ka nahatonga azy ireo mivoaka mitady ny amelomany ankohonany. Antony mahatonga ana mivoaka dia izao. Hainao ihany fa nohanina androany dia tavina ara-pitsy tsy maintsy mijery sakafo hohanina aloha fa efa avy eo hita ihany ny toerana. Fihibohana tokony efa nanantanteraka mihitsy izay herinandro nefa ny tsena midy fa roa herinandro izay tsena midy izay tsy afaka mivarotra tsy maintsy montasy hohanina kely izay. Tena matahotra ilay aretina mihitsy izay fa izay zao na ny etỳ ampelantananay lany tanteraka mihitsy. Dia izay nitady izay hohanina zao nandananay teo dia izao tsy nahita indray dia verina mody izany tsy maintsy manao ilay fihibohana kely aloha fa izany ohatrany hoe tsy maintsy vonjevonjena ihany izany ilay tapakanjo ka rehefa sendra mahita kely dia mody. Ankoatr'izay, anisan'ny manosika ny olona hivoaka ny trano ny fahasahiranana na eo azy izany. Misy hatrany ny tahotra mikasika ny valanaretina Covid-19 eny an-dalana. Izay no antony anarahana ny fepetra hisorohana amin'ny fiparitahan'izany raha ny fanazavana. Matahotra mihitsy ianao fa ianao izany mety ilay tsy fisiana dia tsy maintsy mivoaka. Tsy hoe tsy misy tahotra fa rehefa misy olona miresaka izany na ohatr'izany dia apetraka ilay cache-bouche. Anao ilay izy satria raha andeha tongotra ohatr'izao anao hanao cache-bouche sepitra eny ianao ety an-dalana dia tsy mifanakaiky amin'ilay olona be fa mihatakataka rehefa mandeha. Fa ny any an-tanàna efa tsy mivoaka. Fa mbo mezamezaka an'ilay ray metatra zao izany zao no nataolo fa ilay cache-bouche izany mbola tsy manana fa izay tsy mahita moa dia tsy mametaka izany. Araka izany, ny tolakandro maraina no tena ahitana fivezivezen'ny olona maro eto andrenivohitra amin'izao fihibohana izao. Raha toa ka ankavitsiny ireo olona mivezivezy eny an-dalana ao aorian'ny amin'ny 12 atoandro. Raha izay ivina, ny fijanonana eny an-trano irery hatreto no anisan'ny mampihena ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ity. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny ataontsika ny fiatrehana arabola amin'ny izao confinement izao eny anivon'ny tokantrano tsirairay avy eny. Eo ihany koa mahakasika ny centre de brigade d'intervention spéciale Covid-19 eo Analakely. Rehefa avy ary. Crédit na finday Telma ianao. Afaka terina ny tranonao zany. Telma Equipe Plus 4G efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant ary Telma et moi. Misy hotspot wifi afaka hizaranao connexion amin'ny olona 10. Batterie matanjaka mahatratra amin'ny 3 andro ve zao. Telma Equipe Plus 4G amin'ny vidiny 69 000 ariary TTC monja. Manomboka zao raha mila crédit na finday Telma ianao dia afaka terina hisakafo any an-tranonao. Makanesa ao amin'ny tranokala na page Facebook hisakafo na antsoiny 034 11 808 80. Raha manahy ianao hoe mety hovoan'ny coronavirus, antsomy aloha ny mpitsabo anao ahafahany miomana amin'ny fandraisana anao. Ny OMS dia manome toromarika ahafahana misorona amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Sasao matetika amin'ny rano madio sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant. Fadio ny misikotra orona na mikasika maso sy vava amin'ny tanana. Fadio ny mihinana hena manta na mifampikasika amin'ny bibidia. Fadio ny mifampikasika amin'ny vantana amin'ny olona mampisosorotra aretina mitovy amin'ny gripa na sery. Tampenao mosoara na amin'ny sandry ny vava sy ny orona rehefa mievina na mikohaka ianao toy izao. Mandraisa fepetra manokana rehefa handeha dia lavitra ary ataovy izay ahazoana fitsaboana aingana.
mahay mandeha ny tsanaky dada sineny soa ihany fefa vonona ny kirary anarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano ops mbola misy adino adinonao no ny safidiny kosy tsara ho azy ny kosy tsara indrindra anarany mandeha tsy bakabaka vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kosy mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kosy moly fixe no mitazona indrindra araka ny fikarohana nataonay ny kosy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha rineny mampiasa ny kosy moly fixe. Luxor, le plaisir du confort. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Manoloana ny fitaran'ny confinement velotaraina ireo vahoaka madinika tsy ampy itsony ny arabola izay entomanana hiatrehana izay 12 andro manaraka izao fanadina. Tojo fahasahiranana ireo vahoaka madinika manoloana ny fitarany vanim-potoana fihibohana 12 andro. Tsy ampintsony ny arabola hiatrehana ho izy ireo izay velotaraina. Arabola aloha zany dia fahita hoe tsy ampy mihitsy. Satria ianao gava ao an-trano. Raha tsy ampy fa dia mena amin'izay zavatra misy eo zany, ny kely misy eo zany ny amboamboariny. Izay ilay izy izay. Metsena isan'andro, boaka isan'andro isaka maraina. Manana aloha aty amin'izao tena presque tena falany. Satria ilay vola raisina isam-bolana faravolana teo zao efa vidy alina daholo. Dia efa kely sisa hiatrehana ny confinement manaraka. Manao provisionnement amin'izao ka. Dia androany aho zao manao dia tsy mivoaka mandritra ny mahalany an'io. Lan'izay io izay vao afaka mivoaka. Tsy ampy vola fa zay kely teo ampelantanana aloha zao na hatramin'ny akoho azo aho fa namidy vidanana vary satria tsisy vola tsony mihitsy mbola miampy amin'ity tapa-bolana manaraka indray. Dia inona zany no hoanina tsisy tsony no hoanina. Tsy antainga fa dia tena akoho hitan'Andriamanitra no namidy zao vidanana vary. Satria mbola mamy ny aina. Dia koatra io zao fa tsisy tsony ny akoho amidy dia aiza zany nahita hanina hoanina tsony tsisy tsony ay. Laza izy ireo fa misy tsy fahatomombanana ny fitsinjarana ireo fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana. Isan'izany ny eny amin'ny manodidina ny andotam-penaka voalohany. Le toadidiriko le fizarana varimora na fanomezana io na varimora tsy mazava ny atao mpitondra atao amin'ilay satria izao misy tonga manatona manao hoe raisiraisa tokantrano ny anaranareo dia aterisa tokantrano ny vary famatsiny tapitapikeo zay mandeha fa hoe ary amin'ny maseran'iray dia anyray a mivarombaka laseko terrain 2 natural 4 lasa ady ny farany araka ny faheritretany azy aloha dia lasa kitranatrano le izy ka olio zany a miangavy zay re tompo andriamatofolohan'ny repoblika mbo bekeo ny olonao a mbo ho zara isa tokantrano ary bekeo le président-pitany ahidy tsara an'ilay olona ao an-trano dia zay mivoaka ny toka velany tsy amena avy. Ranonambarany vonona izy ireo ny hanaja ny fepetra sy ny lamina rehetra ary mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Efa misy amin'izao fotoana izao no centre de brigade d'intervention spéciale Covid-19 eo Analakely. Brigade izay sahan'ireo mpitsabo miaramila mandray anjara amin'ny intervention mahakasika ny valinaretina coronavirus. Ny larany efa izao. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny fiparitahana ilay valanaretina Covid-19, anatevin-daharana ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpitsabo sivily ny tafika malagasy.
misy araka izany ny centre de brigade d'intervention spéciale covid-19 izay napetraka eo Analakely. Izy ireo izay miasa 420 ora tsy tapaka, miara-miasa amin'ny centre de commandement opérationnel covid-19 sy ny centre opérationnel militaire Enivato ity centre de brigade d'intervention spéciale covid-19 ity manoloana ny intervention tsy maintsy atao. Fomba fiasana eto zany eto amin'ny fasehoan'ny brigade dia mahazo liste alefan'ny ministèren'ny poste et télécommunication zay aorian'le appel 913-914 dia iny no traité-vanay. Ny traité-vanay anazy zany dia misy efa nataondrareo avy any hoe cas urgence ny cas suspect izay mbola averina hijerena mandeha rehefa tonga eto amin'ny centre zany. Alefa tsirairay araky ny natongavany le izy dia averin'ny médecin cette fois-ci zany lasa examen médecin no anaovana azy, averina antanina andreo mandeha tsirairay le marary hoe tena le covid tokoa ve le olana sa zavatra hafa. Maromaro mantsy ny aretina mifandray ndraiky kely izay mampisy fifangaroana amin'ny olona dia izay ny anton'le hoe ny étape voalohany aloha dia dokotera no mandray telefôna dia manontany amin'le olana miantso tamin'ny 914-913. Rehefa hita aorianan'izay fa tokony atao tokoa ny fizahana dia mbola mipase satria dokotera maromaro zany ato mipita amin'ny ambaratonga hafa zany ilay kan'le marary dia misy avis hafa ana dokotera hafa zany izay vao tapahana ny hevitra hoe mila atao descente mila atao andalana any le marary. Zay zany fomba fiasana eto. Rehefa vita zay fomba fijery zay hoe mila mijery descente dia mandeha mamonjy le marary any amin'izay. Nanambara izy ireo fa mandray andraikitra feno amin'ny fiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny tafika malagasy fa indrindra ireo mpitsabo miaramila. Tokony ara-entana ny rehetra mpanajy ny fepetra izay niraisina amin'ny 12 andro vaovao anoizana ny confinement. Ho ny mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity mitaky ezaka lehibe ny fanatanterahana izany. 12 andro vaovao hanoizana ny ezaka izay efa natomboka ka nahitambokany ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus no atrehan'ny vahoaka malagasy nanomboka androany. 12 andro izay azo ambara fa mafimafy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ny ponina. Iaraha mahita tena anivon'ny fiarahamonina tamin'ity androany ity fa misy fahasarotana ny fietrehana izany fa ilana ezaka lehibe amin'ny tokony hampanajana ireo fipetra noraisina ho ireo mpanao politika. Fantatro fa tsy mora ary tena sarotra ny mihiboka ao anatin'ny tokantrano mandritra ny fipotoana voafehitra satria antsika malagasy dia olona tia miasa ary ny asa mihitsy no fotom-pivelomantsika amin'ny andavanandro. Isaorana ny dingana izay efa vita satria noho ny ezaka izay nataon'ny vahoaka malagasy iray manontolo eo amin'ny fanatanterahana ireo toromarika nomen'ny mpitondra no nahafahantsika amin'izao fotoana izao zany mba nahitana tarehimarika izay mbola azo lazaina hoe mbola vitsy. Ny fehezana an'izy aloha hatreto dia le hoe ny fiboahana trano. Ekena fa miteraka resabe amin'izao fotoana izao hoe hiboka ary dia manahoana ny mety hoe vivre-ndreo olona ny sosialindreo olona ireo. Nefa za mahita fahitako azy manokana izay manao izay azo atao ny fanjakana. Tena efa hoe manao izay azo atao raha mijery ny resaka hoe ny fahafahamanao sy ny toe-karentsika. Tsika nge tsy mitovy amina firenena hoe mpanan-karena hoe matanjaka be. Nefa tena manao izay tratry ny heriny zany ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo gouvernemanta sy ny isa-tsokajiny izay tarihany. Fa zavatra fotsiny hoe araroto kely mba milaza an'ity hoe betsaka ihany koa nefa na izany na tsy izany ry mpitondra fanjakana ireo vahoaka mitaray na any anatin'ireny fokotany ireny amin'ilay resaka fomba fizarana an'io fanampiana io. Amin'ny solobavambahoaka ny tena moa solobavambahoaka Madagasikara dia manentana amin'ny mponina rehetra manderana Madagasikara izay voakasika ny coronavirus indrindra fa ho an'ny mponina Tsimizano manokana dia manentana antsika hanaraka hatrany ny toromarika izay omen'ny filoham-pirenena amin'izao nisy ny confinement na fioboana izay indray miampy 12 andro ilay izy dia tsy maintsy manaraka an'izay atsika. Na eo aza izany rehetra izany tokony ho hita taritra ny nivon'ny fiarahamonina ho teo anivon'ny CFM ny fifanomezan-tanana sy ny fanampiana eo amin'ny fiarahamonina manoloana izao alo-tsarotra lalaovany vahoaka izao. Fampanjakana ny fahamarinana zay rehetra hoe hanolo tena ao anatin'le loharano zay dia aoka mba tena hoe ho loharano anala etaeta, loharano madio, manadio ny fiarahamonina ary manala etaeta ny
hoe mpiaraka aminy zany fa tsanatria ny olona tonga ilahatra lasa n'olo-kafa daholo fotsiny izy a ny olona matiny anoana foana. Eo ihany koa ny hoe raha misy ny olona marary na ahahina dia tsy hoe enjehan'ny mpiaramonina ireny fa zay le fifanampiany mpiaramonina amin'ireo olona marary na manana ny marary zay koa tena nisan'ny zava-dehibe mihitsy mba hahafahan'ireo tompony raikitra mahefa ara-pahasalamana manantona na mifandray amin'izy ireny. Manana adidy araka izany ny rehetra hanaja ny fipetrapetraky ny fitondram-panjakana mba hahafahana misoloka ny fiperitany ity valinaretina ity eto amintsika. Na tsy mbola nahitana olona mitondra ny valinaretina coronavirus aza ny amin'ny faritra Vakinankaratra mitohy hatrany ny ady atao amin'ny fisorohana ny tsiparitany valinaretina izay sahan'ny nivon'ny centre opérationnel Covid-19 any an-toerana. Koly TV Antsirabe. Tsy mikely soroka hatrany avy eo anivon'ny centre opérationnel Covid-19 eto amin'ny faritra Vakinankaratra mametraka ireo lamina sy mifepetra rehetra entina hiadivana amin'ny tsipariany valanaretina coronavirus. Raha ny salanisa azo farany avy eo anivon'ity centre opérationnel eto Vakinankaratra ity dia 720 ireo nampanaovana test rapide ary negative avokoa ny valany. 730 ireo navita ny confinement na ny fanaraha-maso akaiky ara-pahasalamana natao nandritra ny 14 andro. 5 kosa ireo nampanaovana test PCR nalefa any amin'ny Institut Pasteur ary mbola eo ampiandrasana ny valiny ankehitriny. Tsy mbola misy aloha hatretony ny olona mitondra ny valanaretina Covid-19 eto amin'ny faritra Vakinankaratra na izany aza tokony hanaraka hatrany ireo lamina sy mifepetranapetraka ny vahoaka tsirairay avy ary ady iombonana ity valanaretina ity hoy Andriamatoa Elize Ranalvelo talen kabinetra ny faritra. Ady ny tsirairay izy ity ady ny samy isambatan'olona mila mandray anjara amin'ity ady ity. Ady iombonan'ny rehetrarehetra ity ady ity ary ny safidy dia anankiroa ihany amin'izany ady zany. Na ianao ho resy na ianao ho mpandresy. Tsika tsy safidy ny resy fa ny safidy ny ho mpandresy ka za hiady ho anao mba ho mpandresy ianao hiady ho aho mba handresy za sika sy ianao hiara hiady mba handresy sika. Mitondra hafatra fotsy etaeta avy amin'ny vahoaka ny Vakinankaratra ihany koa Bekoto avy eo anivon'ny tarika Mahaleo monina sy mipetraka eto Antsirabe amin'ny fahitany manokana ireo olana izay mianjady amin'ireo vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao ady atao amin'ny valanaretina izao. Fa zao zavatra tsikaritra ary hitako voalohany indrindra aloha mila mitandrina antsika amin'le tsaotsaony resaka mampiely na mipita ady tena goavana be mihitsy ary manahirana. Faharoa manarakarak'izay ao anatin'le teny miakatra avy any an-tsena kely avy any an-tsena sabotsy dia zao ny tenin'olona lanonam-pahavaratra ono maraina ihany miasa fa atoandro avy ny orana ka tsy lanona nyity fa ady marina fa manila ny tsena tapakapoaka ny entina mody ahoana ny atao sahirana ny olona itsetratsetra zay moa ny eniko zany mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao atsipy moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany ny etaetan'olona ankoatrany hoe matahatra ny olona. Mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana hatrany ny faritra Vakinankaratra ho an'ny 5 andro manaraka. Araka izany dia tsy mbola misy aloha ny fiara fitateram-bahoaka eto an-tampon-tanàna fa ireo zotra regionaly sy ireo zotra nasionaly kosa no afaka mivezivezy manomboka ny talata faha-9 volana aprily ho avy izao ary efa misy ny lamina napetraka dia ny fandraisana ireo mombamomba ny mpandeha eo ihany koa ny fametrahana fanafodin'ny fiara sy ny fametrahana fanasana tanana eny anivon'ny tobim-piantsonana tsirairay avy. Nidina ifotony nanatanteraka ny fanentanana ny mponina ny amin'ny tokony anajan'ny rehetra ny fipetra mahakasika ny confinement anatin'izao 12 andro izao sy ny fizarana ireo fanampiana ho an'ireo be antitra ny tompona ndraiky mpanjakana ao Andoran fotsy tamin'ity androany ity tafatsangana ihany koa ireo mpikambana andrafitra ny loharano fanampanazavana. Satria fatatsika fa mafy ihany zany tsy mivoaka ny trano zany ary ny fiainana rehefa sarotra raha mivoaka ny trano ianao vao maintsy mivoaka ny trano nefa ny hitanareo ihany ny fanarahan'ny ety an-tanàna n'izay torohevitra zay amin'izao tsika miteny zao dia rahateraka ihany koa le fanampinan'ny sahirana sy ny be antitra tonga eto Andoran fotsy izy io isaorany reto manam-pahefana ny député ny sénateur ny chef district karakaran'izany ary tonga eto aminay Soamatsara le izy anjaran'ny commune anjaran'ny fokotany no mizara n'le izy mangarahara
efa mizara fotsiny sisanao atao a dia mba zarainay amin'ny fomba mangarary zao hitanareo zao a fa dia ho zaraina isatrano satria dia lisitra ny nalaina isapokotany a ary dia ho zaraina isatrano ho anandoro amin'ny fotsy manokana dia eo ny eo dia nanatanteraka ny baikony a tatsangana sahady a ny le hoe loharano. Anatin'ny famahana ny olana ireo mpitondra posy ny fitondram-panjakana any Tomasina amin'izao fotoana izao nyroso tamin'ny fanisana faobehin'ny posy bisikileta misy ao an-tampon-tanàna ny Tomasina ny commune any amin'ny toerany fanampanazavana. Tiako marina zany a ho an'ny posy sy ny tompo-posy amin'ny salasala tsy resaka fandaovana vignety io, tsy resaka fandaovana vola teo amin'ny commune io, fa resaka hoe fijerena nisan'ny posy mba hafana manome fanampiana ho anazy. Tena tsotra be aloha mba tonga dia tenena amin'ny zavatra tsotra an'izay le resaka zany mba tsy hampiahiahy satria misy tsy lozan'izay misy mitendreo angalana vignety, tsy resaka vignety mihitsy io a fa noho ity varana retina mitranga ty a dia ireo mpitondra posy ny tsinjovon'ny filoham-pirenena manokana satria ireo ny anina androany tadiaviny androany dia filoham-pirenena miteny hoe jereo a ny isany zareo ny fomba tsotra tena anisana anazy dia fandalovana eto amin'ny commune dia asiana marika marika-pamantarana ireo posy rehetrarehetra izay mandalo eto dia isaina dia izay mahazo base de données mazava itsika. Maresaka iraisam-pirenena any Royaume-Uni marary ny coronavirus ny Premier Ministre Britannique Boris Johnson amin'izao fotoana izao noho izany arahy maso akaiky ny fahasalamany. Fanadina. Folo andro taorian'ny nahafantarana vavoan'ny coronavirus ny Praiminisitra Britanika Boris Johnson nisy ny fanambarana milaza fa niditra hopitaly ary manao fitiliana maro samihafa ny tenany. Nanome vaovao tsy tapaka mahakasika ny toe-pahasalamana izy tao alohan'ny fanambarana io. Ratsahivony, izy no mpitarika firenena matanjaka voalohany tratran'ny coronavirus. Niezaka hatrany nampitoy ny vahoaka ety lehibe ny gouvernemanta ety. Na dia tsapako fa miha tsara aza ny fahasalamako ary natsaiko tanteraka ny fito andro tokony anaovako fihibohana, mbola misy sorotraretina aho. Sorotraretina kely, mbola misy hafanana aho. Araka ny voalazan'ny gouvernemanta dia mbola manohy ny fihibohana ny tena mandra-pialan'izany sorotraretina izany. Na izany aza, nanohy ny asany amin'ny mahalehibe ny gouvernemanta ny tenany nandritra ny fihibohany tao an-trano. Raha sanatria tsy afaka manohy ny asany intsony izy, dia ny minisitry ny raharaham-bahiny Britanika no isahana ny andraikiny. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Luxor, le plaisir du confort. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.